eo amin'ny tontolon'ny fandraharana kosa no anoizatsika ny vaovao nanomboka ny alatsinainy teo ary tsy farana raha tsy amin'ny zoma izao ny fiofanana izay arahana mpandraharaha miisa 70 amin'ny antenimieran'ny varatra sy ny indostria Antaninarenina vokatry ny fiara-miasa amin'ny masevo indiana moa no ny antony sy nyty fiofanana ity ho arahantsika ny akon'izay. Manampaizana manokana avy any Inde no mizaran-traikefany amin'ny mpandraharaha malagasy mandritry ny 5 andro vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny ITBM, ny IDBM, ny antenimieran'ny varatra sy ny indostria Antananarivo ary ny Indian Institute of Foreign Trade. Ny raharaha ara-barotra eo amin'ny tena iraisam-pirenena no tena iopanan'ny fiofanana. Ho an'ireo mpandray anjara dia ahafahana mampitombo ny fahalalahana sy mampivoatra ny sehatr'asa misy azy avy ny fanarahan'izy ireo ny fiofanana. Natonga ny liana tamin'io fiofanana io zay bureau d'étude izany hoe resaka conseil hevitra izany hevitra dia manana fikasana zay ivoatra amin'ny resaka asa izany hoe sehatr'asa activité tiana hiavoatra amina resaka varotra aty Madagasikara fa koa fikasana koa le varotra iraisan'ny sehatra iraisan-pirenena dia raha resaka varotra sehatra iraisan-pirenena tsy maintsy mila fiofanana, tsy maintsy mila fitaovana, tsy maintsy mila fahaizana kokoa dia hitane hoe tombontsoa manokana izany ny fiofanany. Anisan'ny voaresaka nandritry ny fiofanana ny varotra iraisam-pirenena, ireo fifanarahana ara-barotra samihafa, ireo lalam-barotra misokatra amin'ireo vokatra, ny fampiasam-bola raha tsy laza afa-tsy ireo. Isy ny fizarana mari-pankasitrahana ho an'ireo mpandraharaha 70 izay manaraka ny fiofanana ireo ny zoma ho avy izao ka hanome voninahitra izany ny filohan'ny ITBM sy ny avy eo anivony masivon'ny Inde.